Coucou, mbola ao ve Madagasikara rehetrarehetra, za koa mbola ato. Tonga sao tafatarana indray antsika dia manavoa tsara tarehy zaho zaraina aminareo dia hoe inona marina izany ny itiavan'ny lehilahy mba hamonoany fory e. Dia aleo hazava ny resaka fa ny lehilahy ny fahafinaretan'ny lehilahy dia mila lalao vehivavy lely. Raha manao sipa izy zay dia inona no an-tsainy voaloha? Roviana ary izay no ilely. Izay no ao anatin'ny sainy. Fa izy tsy manana tanjona hafahafa hoe andeha hirôzirôzy kely izay na hanao an'izao. Tsy izany mihitsy a. Ny ao an-tsainy voaloha tena ahoana mety matsiro ary ve ity sipa ity raha ohatra ka tsetsafo kely. Ay, mety manao ahoana ary izao ny nonony raha ohatra ka mba kitihako kely. Ay, manao ahoana ary izao ny vodiny raha ohatra ka domiko kely. Ilay forony eo ary mba manao ahoana misokatra tsara sa tery loatra sa manao ahoana izy eo. Izay no ao anatin'ny sain'ny lehilahy voalohany raha vao hoe manao sipa izy. Fa izy tsy hanana eritreritra mihitsy. Tena ity vehivavy ity ho alaiko vady indray androany dia ho ataoko ravaka ny tokantranoko rehefa ao izay roa mahita ny zavatra tokony ataovy eo. Raha hoe lehilahy lehibe efa any amin'ny 70 taona any miaraka amindry ohatra dia normal be izany. Fa raha mbola mpianatra ianareo, mbola aty amin'ny miala sakana aty, raha mbola tanora eto amin'ny 20 taona, 25 taona, 30 taona, azafady, mbola kilalao ny ao anatin'ny saina ao. Dia mbola tsy reraka foana ako miteny ny tovovavy malagasy ilay mipingapinga aloha loatra tsy azo atao. Tsy mila manokatra fe aloha loatra indry. Bedin'ny neninareo indray hanokatra fe. Izy aloha sy teny hoe tsy mila manokatra fe ihany a. Ao hoe tsy mila mahazo manao sipa. Ka ny tian'ny neny ho lazaina amin'ilay hoe tsy mahazo manao sipa dia hoe indry raha vao manao sipa dia ny lehilahy tsy maintsy hiteny hoe ndao ilely dia bevoky indry. Eo ny atahoran'ny neny eo. Dia ilana amin'izay zavatra izay dia izay mampatonga ny neny tsy maintsy hoe mba mitandrina izy izany aloha mba tsy hidiran'ilay mety sao dia atahorana. Fa marina tokoa ary izany ny lehilahy tia milalao fory. Voalohany dia hoe mahafinaritra anazy ny milalao vehivavy ary tiany kokoa ny vehivavy ankafiny zavatra ataony hoe tena tiandry ve izany ry neny. Tsy rendrika ilay lavaka tsara ny folondry dia mba tena tiako mihitsy indray mba mankafy ohatran'izay. Dia hitanareo izay mampatonga ny lehilahy hoe misokatra ny masony rehefa milely ny olona anankiroa satria mijery andry izy. Vehivavy matetika mikipy ny maso satria vehivavy ilay mankafy. Fa ny lehilahy tsy mikipy ny maso fa milozana mijery andry hoe mba mankafy ve izy rendry sao ilay minao ny forondry io dia ny any anatin'ny sainy ihany io sisy tsy teny amindreo dia ahoana izany kipis kely fa ny anatin'ny sainy mba tiandry kosa ve izany. Raha ohatra izao ka lehilahy kely ny forondry dia mety ve izy. Raha ohatra indray ka ampidiry koa ny ratsan-tanako dia tiandry ve izy. Raha ohatra indray ka lehilahy kely ohatra hoe eto amin'ny ivelany eo dia mba tiandry dia kapokapohany kely lololoviny eo dia izay mijereny lava amindry eo amin'ilay izay mampatonga anazy tsy mikipy ny masony. Ka io ilay kilalaom-pitiavana mba ny anankiroa izany mila mankafy aloha dia mba tsara ilay izy satria ela izany eo raha ohatra ilay ka hoe lalao fory eo madama nefa menatra tsy tiako menatra be ka sika aza atao an'izany dia raha vao izay ny zava-misy dia ilay izy tsy handeha amin'izay laoniny na very-ninjato na impolo na inarivo tsy handeha amin'izay laoniny ilay izy. Fa mba hoe voalohany dia mila ilay fitiavana. Raha vao tsy ao ilay fitiavana sarotra be. Fa mba hoe raha tena tia ianareo dia mety daholo io miaraka fampitsetsim-bolotra aloha dia eo aloha miaraka eo misopirapirana eo dia miakatra sy midina dia fanaikitra eo dia mivoaka sy miditra eo. Avy eo indray dia midina dia ety amin'ny nono indray dia fampelipelika moramora eo dia mifindra toerana mankeny sy mankeny eo dia izay ilay izy. Dia mahafinaritra koa dia indrindray afaka mihinana milalao bibita indray dia milalaovindry moramora eo dia eo indray koa ilay rimina forondry dia izay ilay ilaina kilalaom-pitiavana. Fa rehefa tsy eo ilay fitiavana ry zareo n'inona zavatra atao dia tsy mandeha amin'izay laoniny fa tsara kokoa izany mba hoe mifankatia ianareo roa dia tsara ilay izy. Raha ohatra ka hoe tsy tia indrio ohatra ilay lehilahy dia aza tonga koa indray dia manantona be amin'ilay lehilahy eo fa ny zavatra tokony ho atao indray voalohany indrindra dia ilay tsy miraikitra.
Rehefa manana asa lery, indry koa efa miasa, dia izay anga ilay zava-dehibe. Afaka miaraka matotra amin'izay nareo roa. Fa raha mbola mpianatra lery, mbola mpianatra lahy sy indry, dia inona izany no tokony ianaran'ireo? Ilay fianarana no tokony ianarana voalohany, ny fianarana an-dakilasy fa tsy hoe lely akory. Dia izay ankiry-piso kely ny lehilahy dia mankafy resaka lely foana, n'inon'inona zavatra mandeha ao. Ary ao anaty efa natoraly ao anatin'ny lehilahy ilay hoe tsirom-panantenana be loatra. Dia izay mampatonga an'ilay izy. Dia mankafy izy, tiany foana hoe mba ohatry ny ahoana reto olon-tiako eto raha ohatra ka ataoko an'izao. Izy kely rehefa mahita andry voalohany indrindra dia inona jereny voalohany? Be nono ito sa be vody ito? Ary voalohany ity molotra andry ity. Tsara ve molotra raha ohatra ka hoe milalao amin'ny bibitoko? Mety ho tsara ve molotra raha ohatra ka tsy hitsahavo kely? Mety ho tsara ve molotra raha ohatra ka ifampilela-molotra izay? Izay ny ao anatin'ny lehilahy, ny ao anatin'ny sain'ny lehilahy voaloha vao mahita andry. Fa tsy ao anatiny mihitsy izany hoe andeha eo amin'izay dia andeha amin'ny restaurant. Io dia efa kivy be izy vao tsy manam-bola izy e. Dia tsy eo amin'ireo satria fantany hoe izay koa ny ilainy vehivavy andeha any amin'ny restaurant. Dia tsy mifandray mihitsy ilay tanjon-dokanga. Ho an'ny piso kely dia tsy mahazo manokatra fialoha loatra fa miandry kely fotsiny. Miandry rehefa mba hoe amin'ny fotoana hoe farafaharatsa mba manambady dia izay no tsara. Ao izao efa be dia be ny torohevitra ao amin'ny rehetrarehetra ao aloha dia anjaranareo no mijery an'ilay izy miandalana ao alohaloha ao. Tsisy maharatsy an'izany. Averina ihany ilay taloha ireny. Nareo izao nangataka mahakasika ny manisa andro dia aleo fa ho averina ilay izy. Zay vao mankasitraka tompoko.